Nosoratany Jed John Fanembinintsoa ho velomin'ny ony mihaja ny Irina miaraka amin'ny Rija Sinaiza Arliva Frank Le Mec ary Taina Nantenaina Roland Ramanatsoa nandray feo Anjarliva ny nanatotosa Andro fahadimy dia mivery ny ity amoron-dalana indray ny fiainako fa tsisy olona afaka ny andray ahy mihitsy mamonjy fisiany miasa. Eto raha teo koa mosarika sady tsy manam-bola anakaramana ny olona no tsy misy sakafo an'ny mpiasa ihany koa. Ny tompon-draharaha ihany manao azy. Dia vola mba azoko tamin'ny raha misefariza aza dia zara raha mahazo sakafo isan'andro. Dia ho aiza indray zany zao zahay hiaritra eto ho fatin'ny anoanana sy nitsika andeha indray ny eto ampelantanana azy ty zara raha mahavita sakafo ka reto ve havita saran-dalana ny tena nefa miaritra tsika somoka ety amoron-dalana aleo aloha mamelatra fandriny aleo mba iraka amin'reto olon'reto no amelatra nyty lamba firakotra ty dia atao lafika dia le lamba manifiny no rakofako hatrany atongotra irovana ny moka. Efa toerana eo fa mialala teo aleo reo za mba toreto fa azaroahanareo tena tsy manakalinge za miala ela dia ampy ndiany eny amin'ny arabe fandehanan'ny fianana ty mitsoraka rehefa tsy mahazaka fiainana fa tsy be tarainy eo tonga dia daroy ataovy amin'ny fanaovana azy fa io ve no seho be famalina eo omeo ny daroka be tsy miala vola ohatrany neny Messi oka rehefa iala ao fandeha dia tsy iverina eto ntsony velominareo dia tafandrimany daholo aza donona ny vavaka alohan'ny atory zao ngamba le lalana makany amin'ny fahadalana alohan'ny anarina lamba marina tsy mampity amony teny zao zava-misy oka na ndray amin'ireo mpanampiny dada aza mbola sambatra noho izany ngambako zao vao tena tsapako reny anatra sy fampianarana bidibe ny meny anay ireny tadidiko izy ny teny talohan'ny andehanako hoe kanefa tsy maninona fa ikeko ny sitabony sesaingy alohan'ny anomezako reto vola reto amin'ny seza izay tsy vola kely fa vola be mihitsy aza dia iteny kely fotsiny aho hoe endre tsara dia tsakotsako izay anatra efa voarainy sehatra amin'izay fa za tsy mba hanadiny ny vavaka ho an'izay za le zanakadalana andaonao mbola tsy adininao ihany fa hoe hivavaka ho ahy ianao efa mitsakotsako reo anatra voaraiko ary dadakehitriny ry rahalasy anambavy ao amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tafavoreto indray amin'izao ora sy fotoana izao azo atanao hoe kisendrasendra izao fotoana iaona antsika eto izao fa efa voasoratra satria amin'Andriamanitra dia tsy misy ny kisendrasendra na tongatonga ho azy fa efa voalahatra ny avokoa na dia ny iray segondra aza dia efa voisany tahaka ny volondongantsika ka dia manasanao anaraka izao toriteny izao fa sao dia izao no ora mety andraisanao ny tenin'Andriamanitra ka hisafidiananao ny lalana tsara ary antsinao izay disy teo aloha ary mba ho tsara amin'ny ho avy indray fiainanao. Alohan'ny tondratsika amin'ny afatra dia manasanao hiaraka hivavaka amiko hivavaka ary sika misaotra anao izay ry Andriamanitra tsara indrindra any an-danitra fa tafavory eto indray izahay amin'izao fotoana izao mino izay fa manatrika eto ianao ny olona teny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia vovoany ka ny angatahana reto dia
ny androtsahanao ny fitahina amin'ny teny izay akany lesona mba hipaka any amin'ny ato fon'ny mpiaino ary andraisana lesona amin'izay androna isisa omenao anay. Tao koa ny fotoana rehetra izay iarahana eto mba hombany herin'ny fanaino masina anazava ny sainay sy ny tianao ambara. Ka ny tenako izay fitaovana sy fantsona amin'izany dia omenao tolosaina sy fahendrena afako manambara ny teny avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izay mivavaka izany. Amen. Ny teny izay hotoriana aniry ava-malala amin'ny tompo dia ilay teny izay voasoratra amin'ny Mazda Lioka toko 5:10, ny 2:1 ka hatramin'ny 2:30. Ndeha hosokafantsika ny baiboly ny tanantsika raha misy. Raha tsy misy moa dia manasanao iaino. Mihina fa tsy voazao no nandresanao ty teny ty, fa matetika mihitsy aza angamba. Dia tsy inona fa ilay fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy iray mpanan-karena nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ohatra ny mampatsiahy ny fampianaran'ny dada ny zavatra voalaza ny tsy mpitory teny itsy izany. Sady ohatra ny mahaliana. Aleo hoe mba hanatony iny. Lioka toko 5:10, ny 2:1 ka hatramin'ny 2:30. Rehefa hita ny teny dia za maka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary olona izandriny tamindrainy. Raiko, meo any anjara fananana tokony ho ahy. Dia nizarainy tamin'izy amin'ny rahalahy ny fananany. Ary no ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy misary mafy tamin'izany tanàna izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahany tany an-tsahany iandroko soa. Marina tsy za mihitsy izany lazain'ity mpitory teny ity izany. Ohatra ny tsy ho zakako na mihaino azy aza fa tena toyina loatra ny foko. Aleo aloha iry ambodi-trano iry akalokaloka fa maina be koa izany andro izany. Rehefa vita ny tory tenin'ny mpitory io dia anatonao iresaka aminy ahy. Fanangorona ny fitaovana fa aleo atomoko avy hatrany. Manahoana tompoko? Manahoana se? Misy fanontaniana nga sa inona nazoko hanampiana se? Ka tsy izany tompoko fa tena nandona ny foko ny tory teny nataonao teo. Ohatrany hoe za mihitsy le voaresakako. Zany iny tompoko? Tsara rehefa mahatsapa-tena satria zay no ry ny tompo amintsika. I Jesy aloha ny anarako e. Vahiny efa tsy poniny eto akory. Ay, za ndray mipastera Michael avy any amin'ny fiangonana. Ay, faly mahafantatra anao. Za koa toraka izany. Ka mbola andeha tory anga zao pastera? Afaka pitsindray raha sitraky ny tompo ka. Tsy lavitra eto izany ny fiangonanareo? Akaiky ihany aloha e. Ka raha azo atao dia mba voay ny fiangonana misy anao zao dia hiaraka ao antsika e. Tsy azoko. Fa inona nataontsika any am-piangonana? Miangavy re pastera Mikaela. Mba avao ny fiangonanao raha sitraka ao e. Tsy maninona fa andasako eto ianao na io velan'ny tranonao raha hoe tsy hany lakile. Totrany mahampalahilahty ty izy mitalao mafy ery, sady mangano antetomany. Zao ary eny pastera? Tsy maninona fa vaiko tonga fiangonana? Fa mangavany sia mba tsy hanao fihetsika hafahafa any satria ny fiangonana no vavadiny lamitra e. Matoka ianao fa tsy hanao zavatra tsy mendrika izany aka. Sokatra ny varavara-piangonana dia
iny ilay zazalahy ny azakazaka nanatona akaiky ny alitara. Da motsitra izy dia avy eo nandohalika. Iny fa ny andrandramono ny lohany. Manana olana ny tovolahy iny. Tena fena laelo ny fijery azy. Toy hoe olona nanenina izany. Aleo aloha anatona akaikikaiky. Andriamanitra raha eo, mamelany heloko, mamindrafo amiko fa mpanota be sisiaka tsy mendrika ny antso ny anaranao akory. Kanefa raha iso ihany na dia ho mpanomponao azy. Nanao tsintsinina ny tenao satria niny tsy nahalala le didy hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maharandry anao amin'ny tany izay omen'ny Tompoandriamanitra anao. Minao nefa fa tsy amela ho rerenao amin'izao adiko izao. Fa ho raisinao satria efa vonona niova sy tsy anao izay ampalahelo anao fa anao sitrako manomboka anio. Ianao ny mahalala izay heveranaka dia apetrako aminao izay ho toy ny fiainako sisa. Ka na ho ratsinao soa dia tsy alaminao aho. Raiso adidinao ny amiko satria ianao efa nampanantena fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vita. Ihany tompoko. Mitsangana amin'izay dia ndantsika hipetraka amin'izay sary. Dia tantara ho any olan'izay. Ao raisiko ny tanan'izay dia mitsangana. Zay no nahatonga aho eto. Amin'ny rahalahy zay no zanaky dada. Josoa no anarany raiko. Ary Josia no anarany zoko. Ny ahy kosa moa efa fantatrao fa hoe Jese. Matoa hoe mahatsapa fahadsoana dia efa nodiny sainse. Ka sao dia mba misy asa azoko atao any aminao na dia hoe mamafa tokotany na mandroaka fako fotsiny azy. Tsy maninona moa zany izay misy na dia fandriana sakafo ihany aza ny tambiny. Fa aiza moa le misy anareo teo? Le misy andray se sy ny zokony se? Any Ambohipitahiana paster. Ambohipitahiana akaikina mpahamasina sy andrano velona ve? Ie, fa efa tany anga paster? Ie. Nisy fotoana efa nitory tany a. Ay ve? Zay mantsy no iraka nampanaovy ny tombo atsika dia ny amparitaka ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy ampahafantatra amin'izay tsy mahalala ny didiny sy ny mahandriamanitra pary azy. Ary Jesosy Kristy ilay nanolotra ny aino antsika. Ny filazantsara matitiko fa 8 ny 520 sy ny 20 manambara an'izany iraka izany miaraka amin'ny teny fiasana. Zao Ino paster? Mandeha any se miverina any amin'ny rainse fa miranse izy. Ny sainy amin'ny eritreriny zao dia tsy mitombona fa dia aty amin'ny se foana. Tena menatra paster. Mbola andray avy izy na dia efireny aza ny vitako taminy Ray mpianakaviana no miteny an'se fa tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany. Fa ny zanaka no tena mahafoy ny ray aman-dreny. Lazaika amin'se fa 10 taona mivadiana ny tadiavana zanaka za sy Sara avadika vao nahazo zaza kanefa tsy kivy fa nanam-potoan'Andriamanitra teny foana. Ankehitriny raha lany zanaka dia i Mikaia sy Natanaela. Ny voalohany 12 taona, ny faharoa 10 taona. Tao anatin'izany fotoana naniray zanaka izay dia manetsetra ny zanak'olona mba ataonay mivady. Tamin'izany nahatsapanay fa sarobidy sy arainy tokoa ny zanaka. Ka nahoana ny rainse lazainse efa mpivavaka no narinse. Atoroko an'se ny fiantsonana fiara. Tsy misy fiara tonga hatrany Ambohipitahiana fa tsy maintsy mandeha tapa-dalana. Mandray fiara 2 na 3 se vao tonga any kanefa aza manahy fa lazaiko an'se ny fiantsonana fiara raisina sy ny ialany. Ndray andro ese dia tonga any. Ny tsara mandeha folakandro dia maraina tonga any. Ary inona no mampitondritra an'se io Trakafa lehilahy teny samy mandalo fitsapana avokoa ny olona rehetra. Eny fa na dia ireo olon'Andriamanitra aza tsy maintsy misy fanenjehana kanefa tsy mahazo kivy fa mila mahiretrany. Samy mpanao dafo ny olombelona rehetra
fa zay mahatsapa diso sy mifona amin'ny tsy mety nataony zay no azo famalakeloko fa manambola velosy ka zay indrindra mampitanondrika io zaoko manana ihany fa mety hoe sakafoko ny andalana sy sarandalana na fiara ray ihany ve tsy manina fa mekse ary ny fitafiana manao manana ka tsy lafina midiko dolo mantsy fa sakafo ny tena ny fandrobahan'ny ololetoko naona zao se tsy afeniko anao fa tena naona tokoa sady mangetahita satria mitsitsitsy vola mba hoe ialana amin'le mandro fotsy tsy misy asa sahaza tsony eto de zay atao am-pelantanana no tsinjarainako de raha lany zany zao mivolanse de aizany no eritreretiny sy ahitana indray ka tsy haiko fa rehefa akaiko lany ny eto tanako zao ka tsy mbola mahita asa de tohizako any amin'ny toeran-kafa indray midiako na de hoe andeha tongotra lavitra zako ka ndao ary androsany an-transika asiako an'se ny vadiko sy ny zanako mirahalahy any keo se afaka mahandro sy misasa ary misakafo de raha pisatandro mandeha de afaka apitsy marainy tonga any tena misaotra betsaka re pastera fa tena olon'Andriamanitra sirany tokoa ianao ho tatarako amin'ny dada sy Josy zoko zao fitserana zao pastera tsy laina akory ange ny fampahafantaran'se aman'olona ny fanampiako raha toka tsy manontany rainse dia aoka mba zasy ary rehefa de majanako ihany no alalan'izao pastera ny anton'izany de tsotra araka ilay teny voasoratra hoe zay natao ny tananao ankavia aoka tsy fantatry ny tananao havanana aolosotro dididety efa narehafanana jereo angenao raha tsy mitsanga ambolo be sady me mahi salamy dada sady me marivo andro manalina jese avokoa no ambadika zao alahelo anaty zao zay ny tsy sa milazany zany amiko dada diso miasa saina loatra anao ka zany no miteraka aretina ho anao maninona nefa raha tsy alefa lavitra ny sainy efa miezaka manadina azy afa misy fotoana tsy mamela mihitsy fa tsy mieritreritra azy foana eny efa fantatry fa jese mihitsy no mahatonga ny dadana ohatr' zao inona koa nefa no iraraina azy izy nandeha inge fa hidada ngamo nandroaka izy zao any manao fiainana tsy mahatsiaro anao akory nefa ianao eto no mararirary foana aminy avelao izy hoany fa zahay efa eto sa tsy misy dikany amin'ny dady za na tsy mahasolo ny toerany ve ka mbola hiteraka se ary aka ny toerako de ho tsapany sy ny lanjany zany atao hoe zanaka zany fa mirariko fotsiny de engane tsy ho tojony toy zao se amin'izany fotoana zany azafady ary mandana aloha mamonjy fandriana de mirakofa lamba matevina amin'izay mora mahazo hafanana na rehefa tsy atory de manofa akanjo mafana fa hitombo eny aretina sao de misy adino tsisy tsonika zange tsy manana hoe entana fa tsy tia ambabeko ty ihany ay zay raha matosara fa mandra-piona zay mikaiasina tana ela nday andro any mbola iverinety de toizatsika reny hafaliana be tanaty fotoana foy reny misaotra anareo fa tsy vovaliko ny sovitanareo veloma ndekela aloha izy telo mianaka fa anatitra azy eny amin'ny fiantsonana fiarakodia mangano any ny mason'izy telo mianaka raha vao nanao veloma ny tany anaty kokoa ohatry ny feno alahelo azy reo na de fotoana foy aza ny rahanay olon'Andriamanitra tokoa raha pastera Mikaela Menakafy zao no ataoko ansery zay se eny pastera aza sy nahiahy akory zay zavatra iseo de mizaha manadilo lasan'se satria matose mahatsapa fiovana de
efa nodiny sainse pastera ny lioka ataoko fa 5 ny andiny fa 2 ka hatramin'ny fa 2 io ihany no atao an-tsaina zany eny pastera. Efa mba nahazoazo aina kely aleo ivoaboaka akarivotra ivelany eo fa miboka be foana ato atranato. Tobotoboka be tsy mijanona ny foko finitahotra ny anatoko any mila tsy hafa mamindrako ny tongotra fenibarango andohako ny amin'izay zavatra iseho eto. Nefa ay moa hoe aza matahotra fa le lioka toko fa 5 ny andininy faritra 10 ka hatramin'ny fa 2 no atao an-tsaina. Ary aleo tomona amin'izay ny vavady nefa ohatrany tsy midiny izy zany fa aleo tonga dia vahako avy hatrany. Daty tia miazakazaka mamikiviky manatinaty zanako niandry anao teto foana ary tsy tanadiny ny vavaka ao anao nanantena foana ny atogavanao ary fantatro fa tsy maintsy iveriny ianao. Dady tsy very maina nandohalika ny vavaka isan'andro ny amin'ny fiverenanao anaka nandritra izay fotoana ela be zay saotra n'Andriamanitra dia boka fahaliana ny foko fa tonga ihany ilay ondrina any. Raha voataza ny dada nanangasaka fotsiny dia miazakazaka tsy nahita afa-tsy za izy avy eo mbola ny sakambiny tamin-dranomasiny sady morokoroany. Tena mila ovako ny foko mandinika an'izany. Reko mipatrapatraka manaraka ny soroko ny ranomasiny ka manamando ny akanjoko. Ranomasim-pifaliana ny fihitanany koto milaza fa tsy fony loatra na dia maditra aza. Rehefa mpiasa ny dada rehetra mitangorona amin'ny tsena raha vao mahita. Mifona dada mahatsapa ny fahadisoana nataoka nanao tsinitsinina anao hatramin'izay efa nodiny saika ankehitriny ka raha sitrako dia raiso na dia ataonao ohatrany ray amin'ireo mpanampinao ihany azy. Tsy anaka zanako foana ianao jereo angety ianao raha tsy efa tena mahia sady mahaontsa loatra zao vonoy ny zanako mba mifahanankiray fa ifaly sika an'io dia ty zanako ty kosa ampiakanjoiny akanjo izay tsara sady lafo vidy indrindra dia omeko anao rehefa aveo zany miaraka amin'ny firavaka volamena. Ty zanako ty mantsy dia efa velona hita indray efa maty ka velona indray miendrika ho azy zany. Nosoratany Jed John Fanembiny Ntso. Novelominy Onymiaja Nirina. Niaraka tamin'ny Rija, Sinèse, Arliva, Frank, Le Mec, ary Taina Nantenaina. Roland Ramanatsony nandray feo. Anjarliva ny nanatotosa. Bola itoy.